Ankastrana no toko lasitoko vavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitra ma TV manolotra ny araba ary manasana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isan'ny hoentina amintsika amin'ity androany ity ny sehatra ny fahasalamana ny fepetra raisin'ny fitondram-panjakana malagasy indrindra ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka manoloana ny mety ho fianaka ilay aretina Ebola izay mamela ny amin'ny faritra Afrika andrefanany amin'izao fotoana izao. Ny sehatry ny fitaterana sy ny tsy fandriampahalemana eny amin'ny lalam-pirenena eny hoentina aminao ihany koa ny antsipiriny zay ty takariva ity akoatr'izay ny sehatra sosialy dia ny famporisiana ny olona ho tia mamaky boky any amin'ny tontolo ambanivohitra. Nanambarany premier ministre be ny gouvernemanta fa tsy maintsy manetsika ireo hery rehetra ilaina amin'ny fiomanana amin'ny mety hatrehana amin'ny loza manambana mifandraika amin'ny aretina Ebola isika eto Madagasikara. Io moa no votoatin'ny fanambarana izay no tanterahany androany. Teratany malagasy ny asa tany ivelany no nahina ho voan'ny Ebola tonga teny miseranam-piaramanidiny Vatomaly. Manoloana io dia nisy ny fepetra manokana izay noraisin'ny tompona andraikitra samihafa ao anatin'izany ny ministerin'ny fahasalamana. Raha nambaran'ny premier ministre no sady ministry ny fahasalamana Kolo Roger dia nisy ny fizaham-pahasalamana sy fitiliana natao taminy. Négatif zany le plus de 100 zao maraina zao mandritra nareo natory tsara za zany tsy natory mihitsy mandritra miaky para-piaviny le résultat androany maraina fa so nanandriamanitra fa négatif zany de recherche ka zay ka hitanareo fa manana résultat sika rehefa tena miasa tsara ary fa mbola ho atsaraina mihoatra an'izao ny fandehan-javatra fa tsy azo atao mihitsy manao kisangisangina kely dia kely ary tsy misy défaillance tokony ekena sahala amin'ireny société nandeha ny ohatra ny ligne zareo mpitsabo dia tsy hain zao dia fady mihitsy tokony fadina mihitsy tsy azo atao mihitsy fa lalàna dia napetraka dia tsy maintsy aorina ny ligne de sécurité zareo. Amin'izao fotoana hitrangan'ny aretina mandripaka atsy Afrika izao, i Madagasikara dia mametraka fepetra hisoroana melony loza. Anisan'ny fepetra niraisina ny fanaraha-mason'ny olona miditra eto amintsika. Ny ao amin'atina dolo dia efa misy fanontaniana izy adolo ny olona ao ary adiazy adolo ny olona ao ahoana ny fahasalaman'ny olona ao misy olona voany la fièvre ve na olona mikorokoraka olona malemy tena hoe tsy salama efa jerena dolo zany. Rehefa tonga koa zareo dia mbola misy voalohany indrindra aloha rehefa tonga izy dia première ligne zany ny ministère de la santé tsy maintsy ny dokotera sy ny infirmier sy ny olona rehefa voaomana momba an'izany no miatrika ny olona tonga. Faharoa manaraka zay vao service de sécurité misy 2 barrières zany misy filtre atao hoe anankitelo zany. Ny anankiray ao amin'ny avion ao amin'ny fiaramanidina, faharoa ao amin'ny ligne ny olona mpitsabo ary fahatelo ligne gendarme sy ny police zany. Sarobito ny fahasalamana ho ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta Kolo Roger indrindra amina vanim-potoana sarotra isian'ny aretina Ebola any Afrika izao. Ary nalavitry ny toerana hitrangan'ny aretina Ebola azy Madagasikara dia tsy manao ambanin-javatra ny fisorohana ny aretina.